kilasy tomboko vavy alarobia indray ny andro fotoana ifanomezantsika rehetra ato anatin'ny fandaharana sahila zao eto amin'ny fahitalavitra MBS ao amin'ny onjam-peo ihany koa 95.4 FM ary toy ny mahazatra dia iarahako manolotra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo Clémence Ararinirina ny fandaharana. Miaraba Clémence. Mirabanao namana Lilira Faralahy dia ankafaliana toy izany koa no erabanantsika rehetrarehetra mpanaraka tsy tapaka ary miandry fatratrahana zao fandarana sahila zao eto amin'ny MBS isaky ny alarobia izao dia mampanantenanareo fa dia afinaritra ihany koa ny fandarana rehefa aveo ho resahan'ny Lilira Faralahy amintsika hoe manahoana sy manahoana Lilia ny endrikendriky ny fandarana androany indray. Ya andray vahiny sika aloha rehefa aveo andray vahiny sika Ramatoa Nanou Razanadrakoto zay avy eo amin'ny mamifina ilay atao hoe malagasy mila filaminana no vahiny zay ratsika amin'ny rahavavy rehefa aveo hitondra ny fahitan'ny raramafana rehetra eto amin'ny firenena ao anatin'izay resadresaka sy fitafatafana izay fa etsy andan'izay dia iverenantsika ihany koa ny zavatra nitranga ny farany herinandro teo Clémence Ararinirina tena nanamarika be ny farany herinandro ny fanombohana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antokotiko Madagasikara na ny tima moa zany izay fantatra tsara hoe raha ny tena daty dia ny 3 Jolay no roso roa arivo no nitsangana an'izany antoko izany fa na roso 2 Jolay ilay tena fotoana niaonany rehetrarehetra mba tsy andinganana ny alahady zany izay mahantoko démocrate chrétienne ny antoko tiako Madagasikara zay no ela fa araky ny resahana teo dia hoe nandritry ny atelona Clémence Ararinirina sary-pijerena tokantrano no nanaovany an'izay fanamariana zay teny amin'ny Magro Beoririka. Ya dia tamin'izay fanamariana zay tokoa moa zany dia nisy ny fanamariana antsary ireo fampahafantarana moa zany fanamariana ihany koa antsary ireo asa vitan'ny antoko tiako Madagasikara tarihan'ny Filomark Ravalomanana nandritra ny 7 taona ny tantanan'ny firenena izay nahitana soratra fa dia maro be tokoa ireo fotodrafitra savita ary hita koa fa betsaka ireo fanovana netiny teo amin'ny fiainan'ny malagasy Lili. Fa ankehitriny malaza indray ihany koa ilay fitenenana hoe 70 taona sika Clémence Ararinirina voatratra ny fandrosony Rwanda izay fantatsika tsara ny tantarany sy ny ady an-trano izay nisy teo fa raha mijery an'ireo sary izay naranty teny amin'ny Magro Beoririka tenako rehefa mijery an'ireny dia tena ny fanontaniana tonga ao an-tsaiko dia tsy haiko raha nitovy amiko ianao Clémence Ararinirina hoe mba afaka 5 taona indray isika fa ho tafaverina amin'ny toerana izay nisy atsika tamin'izany fotoana izany. Misy mantsy ireo mpanady ady sy mpanaraka politika tena sany laza mihitsy hoe raha oharina amin'ny fiaramanidina dia efa nanomboka niala ny tany mihitsy ny firenena tamin'ireny fotoana ireny saingy izay moa ny zavatra misy fanontaniana mipetraka mijery an'ilay sary dia roviana no tafaverina amin'ireny toerana niaingana ireny zany hoe tany amin'ny taona 2022 isika eto Madagasikara Clémence Ararinirina. Ya dia ny sary tokoa moa mitoetraka dia noporofony ireo sary zany fa raha ny fanovana fampanantenana fanovana no nataony ny fitondrana TGV ary nentin'izy ireo nambabona ny fon'ny malagasy tamin'ny taona 2022 dia hita aloha fa dia tena niemitra be ny toerana misy amin'ny Madagasikara raha ny zavatra misy iainantsika raha ny laharana ihany koa fantatritsika tsara fa dia fa any amin'ny rambony amin'ireo firenena maneran-tany no misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao ary iverenantsika eo namana Lilira Faralahy miaraka amin'ny vahiny izay ho raisitsika miaraka amin'ny zareo mamifia ny ampahany amin'ireo singa zany ilazana an'izay sy anaporofotsika an'izany hoe tena miemitra isika eto Madagasikara ka moa fitentsika malagasy hoe sokenda soakenda aitsako solavo ayamindra efa ndresantsika teto hoe tamin'ny fandarana farany fa dia averimberitsika foana mba atonga n'ireo mpijery antsika aloha fa ny vahoaka malagasy iray manontolo tonga sainany amin'ny hoe aiza no asiana ny tongotra raha pitso raha afaka pitso. Ya fa ny lakamisy tolakandro tamin'ny roa moa no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy izay fampiratiana resahana teo izay ny toy ny zoma tontolo fa ny sabotsy kosa dia nisy ny fitaom-pivavahana lehibe niaraka tamin'ireo kabary ny fandimbiasana tao amin'iny fotoana teny amin'ny Magro Beoririka iny fa anisany nanamarika manokana asa ho anao Clémence Ararinirina fa nanaitra be ary tena nahaliana ny horonan-tsary izay nangatahan'ny sekretera jeneraly Rina Andriamasinoro manokana moa ny andefasana azy tao anatin' izany fandraisam-pitenenana izany dia ilay horonan-tsary izay hoe
nanamarika tao anatin'iny fotoana iny dia everiko fa tombony lehibe ho antsika mpanaraka ny fandarana Sailas zao ny afahantsika miara-mijery kely an'izay horonan-tsary fanadihadiana izay narahana tamin'ny sabotsy teny Macrobe Oririka. Nangetahita fivovana goavana sy fiatsaram-piainana ny vahoaka malagasy. Nikatsaka olom-baovao vanona endry maisy mahavita izy tantana ny firenena rehefa niaritra ny mafy antonany maro. Izany rehetra izany no nomen'Andriamatora valomanina marika ny malagasy raha nanangana ny antokotiko Madagasikara izy tamin'ny taona 2020. Ny antsara ny fari-piainana isam-batan'olona. Nampidirana an-tsekoly avokoa ny zanaky ny malagasy. Notsinjovina manokana ny fahasalaman'ny vahoaka. Ny ena isany mahantra. Ny voatra ny toetsain'ny mponina ary endrika felotsiky no hita teny amin'ny tsirairay. Tsy izany ihany, voafeo zaka ny vahoaka hatrany ny vidim-piainana. Tsara tantana ny politika ny sahana ny famatsiana, ny famokarana ary ny fambolena. Nandry fahalemana isika ary afaka ny asam-pilaminana ny malagasy. Kilometatra n'arivo ny lalana natao. Marobe ireo vahiny tonga nampiasa vola teto amintsika ary hita maso iraky ny faritra ny fandrosoana. Nahafaly ireo mpamatsy vola sy mpiray ombinantoka tamintsika izany fahombiazana izany ka nifoanan'izy ireo avokoa ny trosan'ny firenentsika. Kiondalina lehibe tokony irosontsika tamin'ny fantrarana ireo tanjona rehetra napetraka ho amin'ny fampandrosoana marina. Nampahery fatratra ny ray aman-drentsika tamin'izany hoe aza matahotra mino fotsiny ihany. Nantitrantitra hatrany ihany koa izy fa mila miasa isika, miasa tsara ary miasa mafy ary afaka nirehare isika fa malagasy. Naonga ny sasany nefa ny fitondrana maro toerana tamin'ny 2020. Betsaka ireo zavatra nopotehana ary tsy nitsahatra ny totongana ny fari-piainan'ny malagasy nanomboka teo. Nijoro hatrany kosa ny timina nanohatra ny tsirariny sy ny tsy fahaiza-mitantana ary ny fahatrana mihoapapana mampitsoka ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena amin'ny lafiny rehetra mandaka ankehitriny. 20 taona teoriana mbola tsapanay ato amin'ny timina hatrany ilay etaeta tany am-boalohany. Ilay finiavana ny voatra ary ilay fandriana te hitrotra ao amponin'ity tanindrazana. Tsy miady rery ianao fa mifanohana aminao ny timina. Tian'ny Madagasikara sika matombo joro. Tian'ny Madagasikara ianao matombola niezaka ampivoatra ny tontolo iainana eto. Tian'ny Madagasikara aho mitsinjo ny taranaka. Mino sahi mijoro. Foy mafonja ary mahafeny zavatra rehetra raha iny ataontsika hoe fanadihadiana na raha antsika teo iny fa efa noresantsika teo moa hoe nisy ny fandraisam-pitenenana samihafa izay nisy teny amin'ny Macrobe Oririka teny ny andron'ny asabotsy lasa teo efa hitantsika teto amin'ny MBS teto avokoa ny akamaroany zany rehetra izany fa ndeha kosa hiverenantsika tao anatin'ny fandarana Sailas zao amin'ity alina ity ny FDP ny votra nandritra izany. Dia ilaina ary maika dia maika mihitsy ny azahoantsika ny fahefana aloha. Tsy maintsy izay natao aloha. Tsy maintsy atao izy azahoana amin'ny fahefana. Kony tsy homenatra mihitsy sika tsy kony tsy salasala ny laza hoe aka fahefana izahay. Ary efa azonay fahefana hitanaina mahana ny olana eo. Miomana tsara ianareo. Vonoina tsara ianareo. Sahy tsara ianareo. Hijoro tsika. Manana ny finoantsika isika. Ary tia ny toeran'ny finoana. Eto ny etsonareo hoe verena an'izay dady. Ny finoanareo na tonga verona fa tsisy nitondra teto akory. Finoana nananareo no natonga hoe tonga teto Madagasikara. Teto nareo nanao azy. Mbola tafiditra tanteraka moa ao anatin'izay fankalazana ny 20 taon'ny antokotiko Madagasikara izay dia izay raha teo no resaka ifampiresantsika amin'ny vahiny izay horaisina amin'ity alina ity Clémence Rarinirina tsy iza izany araka ny fanolazaina teo fa Nanou Razanadrakoto izay tafaraka amintsika indray faly miarabanao manokana izy moa dia avy ao amin'ny mamifina ilay antsointsika hoe malagasy mila filaminana. Inona aloha ty mamify ity sady miarabanao ihany? Miarabanao Lili Rafalala dia miarabany Clémence Rarinirina koa ary faly miaraba antsika mpanaraka an'izao fandaharana izao.
mamifia de arak'izay voalazanao zay hoe malagasy mila filaminana fikambanana ara-politika zahay mamolavola olo-pirenena ho tompon'andraikitra sy olombanina zany hoe raha fitinana tsotra ny tanjonay olombelona aloha mamolavola amin'ny maha olombelona ary malagasy ianao de malagasy tompon'andraikitra amin'ny fiainam-pirenena. Araka ny fantenen'ny Lilira Farala teo resantsika ety am-piandohany resadresaka mikasika ny fanamarihana ny faharoapolo taona ny antokotiko Madagasikara voavina raha antsika teo ny akony roapolo taona tokoa ny antokotiko Madagasikara miomana ny hiverina haka ny fahefana indray ny antokotima ahoana ny hevitrao? Raha ny hevitray avao mamifia aloha de manohana tanteraka amin'ny fandrosoana zahay zany hoe manohana amin'ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondranandray. Ho azavaiko amintsika ny antony ny filoha Marc Ravalomanana ihany ny teknisianina treto aloha nitondra ny fambolena nampandrosony ambanivohitra ary ho anay ato amin'ny mamifia izay mamolavola olona any amin'ny tany lavitra andrina maro be any moa zay ny tena maro mpikambana fa tsy aty amin'ny kapitala tsy aty amin'ny ville kokoa de tianay arany reny mpamboly reny mpikambana reny ary na tsy mpikambana moa tianay anana faleovan'ny tena ratsakafo. Faleovan'ny tena ratsakafo zany fatatsika tsara fa tsy vitan'ny fanafarana vary kitapo vitsivitsy zany na 100 kitapo fa mila isika mamokatra ka mipirofo hita amin'ny malagasy rehetra aloha ny vaingana iza ny filoham-pirenena nitarika fambolena nanatsara ny sehatra ambanivohitra nijery ny fahombiazana ratsakafo ny faleovan'ny tena ratsakafo teto manohana tanteraka zahay ny iverenan'ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana ary zahay ihany koa de manampy ny tim satria ao anatin'ny antoko tim zahay de manampy tanteraka ny famerenana ny fahefana amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Mazava tanteraka ny faneo-kevitra nanorazanatra koa fa taoriany nyetsika teny amin'ny magroiny mantsy de ny zavatra tsikaritra aloha zany de lasa mivoaka miamaro be dia be ianao moa mpiserasera amin'ny tambazotra de minao fa mahita an'ireny tena hitako lasa be dia be ireo karazana kaonty fako avy amin'ny fanohanana ny fitondrana izay miseho mazava loatra fa mivoy hevitra izy ireo hevitra izay tiany ampitaina amin'ny vahoaka de amin'ny ankapobeny de saika fanaratsiana hatrany amin'ny endriny rehetra mahakasika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no hita avoaka ny zareo ireny tsy miova tamin'izay fomba fanaony ny fomba ny fitondrana zany ihany nefa natao tany amin'ny taona 2024 fantatsika tsara de izao ny fanontaniana tiako apetraka nanorazanatra koa hoe mbola aomby ve izany paikady sy tetika fanao izany 13 taona ty aoriana. Raha tamin'ny 2024 aloha de hita hoe naomby ny diabolisation ialatsiana kely ny amin'ny teny vahiny hoe diabolisation sy ny communication diabolique zany fa amin'izao kosa mino angamba fa maro ny malagasy efa tonga saina de tsy mety ho azo veriverenkevitra amin'izany raha nampanantenaintsika tsinona fa hiakatra ny arkarena hisonitra ny fiainana ny zavatra raha mahita angamba ny vidim-piainana rehetra misonitra fa ny fiainantsika midina tsirairay any an-tokantrano any daholo ka mino tsy handeha amin'ny lohan'ny ntsony le izy resaka compte fake zany aloha le communication par compte fake ohatrany tsy ahomby tsony ngamba izy amin'izao satria efa tonga saina amin'ny malagasy maro ny malagasy naneniny nareo olona tamin'ny 2018 nioby hoe io ny anay io mety maro ny efa latsa-panenenana indrindra fa amin'ny mpamboly sa moa eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny tena fantatra de ny mpamboly indrindrandrindra reo olona mpamokatra raha isika ohatra ny vania ohatra zay tena matsiary matiantoka tanteraka resantsika aoriana kely io koa moa zany raha miresaka compte fake de misy fanamariana kely hoe tena marina tokoa fa tena me mitombo ry zareo zany hoe le fa le hita be le izy hoe le fijeriko azy hevitro manokany ty hoe karazany misy karazana hoe tia mihitsy tia ny hevitra voizitsika ohatra hoe androany de zao ny hevitra voizina de mitovy daholo izay hevitra voiziny zareo izareo izay manohana ny fitondrana izay fa efa azafady kely tsy manana hevitra ry zareo hoe hevitra zao na hevitrao fa ohatrany hoe misy zavatra hoe plateforme arahana angamba sa robot zareo reny de iny miaraka anaovana poste mitovy daholo ny poste mivoaka manko ny ankabeazana na ny hevitra voizy ny poste ka ny zavatra olasaiko atsika de hoe
hoan'ny vahoaka moa zany ny tena hitodiako raha misy fanaratsiana hitanareo raha misy fankahalana voizina aminareo de ny tsara kokoa mijery ny fiainana ny asa vita no ifampitsarana ozy izy le olona zay taloha fa ny aza miaina amina resaka tsony fa resaka na tonga atsika lentika lalina toy izao resaka tambazotra moa nresantsika fa tena hitako efa tena mivoatra ary miazakazaka tokoa ny teknôlôjia ahafahan'izy ireo miditra amin'izay resaka fanaratsiana izay zay miravavy manokana nisy anandalo raha-pitsarana tsy ela kory fa tena vitan'ny olona ny manoratra amin'ny anaranao zavatra tsy nataonao a de reny zavatra reny zany tena mila hitandremana ao anatin'izany ilay resaka Clémence Rarinina teo fotsiny tiako raisina hoe to tahaka ny hoe omena tondrozotra zany hoe zao ndray aloha zany nivendikevitra ngeza be ho izytsika de samy mitondra ny fomba hitondrany azy fa de tsy miala amin'ity de zay hatrany fomba fiady anapiko an'izay fotsiny hoe nisy fotoana efa nivoaka teny amin'ny tambazotra tserasera ny ataontsika hoe ny fifanakalozana ny serasera ifanaovan'izy ireo fa de zay mihitsiny misy tratra zany nanao an'izay hoe zao fotsiny ny ataonao hoe tonga de ty fotsiny apartao ty fa ty ndray message apitaina ohatr'izay zany ataon'izy ireny fa am'resaka an'izay ihany tsika reo ataontsika hoe fomba ny fitondrana de hevitra voiziny zareo ihany ko resaka an'le toromarika mantsitsika eo resaka voiziny zareo ihany ko na anatin'ny tambazotra tserasera na ihany ko eny anivoniana manjery maro samihafa any de ny hoe raha miakatra ozy izy ny viditsolika sy raha mahantra toy izao ny vahoaka malagasy de noho ny covid alanaretina covid zany anankiray sy noho ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Russie niombokevitra amin'izany ve ianao nanora zanadrakoto tamin'ny 2024 nandeha fifidianana teto amintsika zany hoe voatondro lany tamin'ny filoha tamin'ny 2024 zao fitondrana zao zany ny filohantsika amin'izao nanomboka nijoro ny gouvernemanta tamin'io ary apatsiahivoko ihany fa tsy tamin'ny 2024 na 2024 nisy ny ady tany Ukraine sy Russie so misy tsy mahatatidy mantsy na ny covid-19 fa efa volana mars 2020 izy vao tonga teto amintsika ary ny tena loza tsy Madagasikara reriny no nisy covid nandalovany ny valanaretina pandémie lehibe iny kory firenena rehetra ka raha ohatra tena nohony avy amin'ny covid na tonga atsika mahantra farahidiny toy izao na ninona reo firenena hafa nandalovany ny pandémie iny tsy nahantra niaraka ny totona tamintsika ty zany hoe firenena rehetra erany taniny zany tokony aty amin'ny rambony daholo fa tsy tsika rery ny tena niembotra be io asinareo raha miombokevitra amiko amin'izay de ohatr'izay koa ny ady tany Russie ny voambolana vitsivitsy zay nefa ny fahantrahantsika de nanomboka ny fiemorana 2024 ny niembotra rehefa niala teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Eratsonary Mampianina ka tsy manaiky an'izany ny eritreritra ary betsaka malagasy tsy manaiky an'izany mihitsy hoe no lay covid-19 na no lay ady any Ukraine de nisy koa moa ialako tsiny fa tsy voaresaka teo fa nisy koa ny excuse nandalo hoe felantsiny no le cyclone nampisy olana anankiray batsiray tsy ireny nampiemotra atsika antra fa tsy fahaiza mitantana ohatra ny tokantrano ihany manko fitondrana rehefa tsy mahay mitantana ny ray aman-dreny mahantra ho azy ny ao an-trano ao ka tsy azo atao felantsiny na ny ady na ny loza voajanahary na ny aretina fa nandalova firenena rehetrarehetra io fa nita misongadina aloha zany tsika ty amin'ny rambondrambony aty tsika efa lauréat ngamba an'izao ny firenena zany hoe efa anaty tableau d'honneur amin'ny mahantra angamba Madagasikara raha tsy diso fantanina mipetraka tonga ao an-tsaiko de hoe mety misy ifandraisany amin'ny ady any Ukraine sy Russie ary amin'ny aretina covid koa ve ary zany ny fanjavonan'ilay volamena tao amin'ny ministera ny arenakipitany fa de ny zavatra rahantsika malala teny amin'ny vaovao rehetra teny aloha de hoe nivadika ho bolongamby lay volamena 9.30 kilao zay marihana tsara hoe ao anaty coffre atao amin'ity ministera ty no niprimany zany volamena izany raha ny hevitry ny gazety de tsy afa miala amin'ny raharaha io na ny prime ministre ankehitriny na ny ministre ny arena ankipitany teo aloha zay mbola ao anatin'ny gouvernement amin'izao fotoana izao ahoana ny fahitanao an'iny raharaha iny nanora zanadrakoto samy mbola aotra zareo voatonontonona moa zany zao fa tsy azo ady adina nga reo olo reo raha samy mbola mitondra ao ary le izy arany zany tsy nisy olo ka fa zany mba nieritreritra nisy olona ivelany zany tompony andraikitra tao fa
avy amitry zareo ihany moa ve le nanao passation le nanaovana passation tsy mba nanokatra le coffre aloha jery na namarika hoe mbola volamena ve ny ato nampafantatra mazava fa mbola tao volamena de avy eo nankaiza zany iza no nitanany clé any coffre azafady fa somary manitikitika kely saiko ty satria ataoko hoe tsy fahalalana ve ny ana sa basé amina zavatra hafa ny saiko maninona moa ny stockna volamena atsika ny ao amin'ny ministère minina no mipetraka fa tsy any amin'ny banque foibe manana banque centrale Madagasikara fa zay nkaloha ny fanontaniana voaloha tonga ao an-tsaiko nanomboka tamin'iny raharaha iny fa roa mahakasika ny ministre sy ny prime ministre zany hoe ry zareo zany ny fanao passation raha azoko tsara ny raharaha aloha de iza tamin'ny zareo ary zany tamin'ny fotoana toy inona iza nampisy olona mpanao magie aloha mba zay ny teneniko angambany hoe nisy magie de lasa nivadika bolongam-by le izy mampanahy ihany mantsy zany fa na ianao io ary ny Clémence mandalo mandeha ny andalana eny mety avadiko ny olona viko na ianao koa lely mampanahy zany zavatra any raha tsy mazava zany hoe ry zareo ao ny toko mitondra communiqué mazava amin'ny malagasy hoe tamin'ny fotoana toy izao no niovavia io volamena io ary antony toy izao no nampiovaviany izy io misy lakile ny coffre zany fa tsy gonagona fotsiny kosa angambe ka tokony azava iza nitazona ny lakile ary iao iza ny namoa azy fa ny tena tiako fantatra zareo ny tokony adiadiana tsy mahafaly an'izany tsika eto tsy mahafaly an'izany ny vahoaka malagasy 7 tapitrisa raha izy roa lahy mianakireo no voatonontonona ao anatin'le zareo ny tokony atao fanadiadiana ary tokony resaka amin'ny vahoaka malagasy mazava sy amin'ny fahatsorana tamin'ny fomba ohatr'izao na nampivadika viandreo volamena sy fatosora tsy diso nisy fatosoa izy ireo de toy izao ny antony nampivadika anazy ary tamin'ny fotoana toy izao ny prime ministre moa rehefa nantahiny mpanao gazety mahakasika an'io raharaha io de nilaza hoe anokatra tsy maintsy andiny fanadiadiana de mahagaga tokoa hoe izy zany sady juge parti izy isan'ny voatonontonona ao anatin'io ny anarany voatonontonona moa tsy voatery hoe tonga de hoe izy zany no nanao an'le zavatra fa voatonontonona izy satria isan'ny nandalo tao anatin'izany fitatana ministère zany de nefa izy ndray no miteny hoe tsy maintsy isokatra ny fanadiadiana ka ohatrany mahagaga ihany ny zavatra misy ary fanamariana faharoa ny ditehiteny hoe raha reo mpitondra am'izao reo re zany tamin'ny toeran'ny fanoerana ankehitriny inona ny zavatra nitranga raha zo zavatra misy zao hoe misy zavatra mivadika vita ampoka misy an'ireo scandale maro be ireo asa angamba ny zavatra efa nisy eto amin'ity Madagasikara ity ary fanamariana farany de ny zavatra nahagaga sy nahavariana de hoe ny teny mantsitsika teo tamin'le compte fake le hoe lazaina fa ny covid ny cyclone ny inona le farany teo ny guerre ny ady misy ary no tomponantoka no ao ambadiky ny mahatonga ny Madagasikara ho gisitra ohatran'izao fa tamin'ity raha volamena ity de nambara ihany koa fa de hoe efa de efa tamin'ny andro ary ny prime ministre mihitsy angamba ny tena nindra tsy diso hoe efa tamin'ny andro ny teo aloha io no tsy tao io volamena io zany hoe tsy teo tomponantoka foana zao any raha tsy diso efa prime ministre koa tamin'ny andro ny teo aloha zany hoe mbola tamin'ny androny ihany zany ka izy ary ngamba ny tokony hamaly kokoa ny etaeta amin'ny vahoaka izy ny mahalala zavatra kokoa tokony hafantatra zavatra maro be andefa communiqué amin'ny vahoaka satria izy nefa sady teo aloha ny taty afara fa ny anankiray mamperitreritra hoe raha am'izao no lazaina hoe nivadika ho bolongam-by ty volamena ty de raha milaza izy hoe efa teo aloha no efa tsy tao ntsony io de efa ela ve zany ny fantatra le izy fa sarometsika ve zany ny filazana hoe zao le izy voalazaina fa tsy tao amin'ny toerany be de be ny fanontaniana afaka apetraka ary misokatra ny fanadiadiana ho izy ireo fa isika koa de manana saina andinika sy amakafaka raha ny adiady hoe inona tokoa no mety ho zavatra miafina ao ambadiky ty atao hoe to fahagagana sy magie hoy ny filazan'ny mpanara-baovao azy fa miresaka volamena moa isika de ny volamena moa dia isan'ny arena ambanin'ny tany mampalaza ny Madagasikara ny ivelandrehetra any fa mbola manana arena ambonin'ny tany marobe sy mampalaza azy koa Madagasikara raha tsy resaka sika fa tsy ny lavanila zay voandresanao teo nanoa nampananteny izao fitondrana rajoelona izao fa de hampiakatra avy telo eny ny vidin'ny lavanila raha ohatra ka tonga eo amin'ny fitondrana moa zany zavatra misy anefa de mitotongana
avo efatreny 10 ara indraindray raha oarina tamin'ny vidin'ny lavanila tamin'ny taona 2024 ny vidin'ny lavanila ankehitriny anao manokana mbola mendrika ny hitondra ny firenena tonga de ataoko mahitsy ny fantaniana mbola mendrika ny hitondra firenena avea ny olona mamitaka vahoaka toy izany raha ny teniny ary tsy voatazo no lehilahy be ohatran'iny izy tsy mahatazo teny de maninona izy ny ampitondrana firenena satria mantsy izy mbola mieritreritra hirotsaka indray amin'ny 2023 raha ny hevitra ireo mpanoana azy aloha hatreto de hoe tokony mbola manana maonda efatra aza ay raha ohatra ka manana eritreritry ny rotsaka izy a de mila mianatra aloha mba varavaratsy mitazona ny teniny ny promesse nataony tamin'ny vahoaka zay aloha mahalehilahy voalohany lehilahy ianao raha mahatazo teny teny-dehilahy ka raha manana eritreritra an'izany ny filoha amperinasa amin'izao a de za manoro anazy hoe mianara raha mitazona ny teninao zay nylazainao ny vahoaka na mpanantenainao vahoaka de tanterao ary tsy tanterahana amin'ny ampahany tsy tanterahana asiana excuse fa tonga de tanterahana tel que ny kabarinana azy ndresaka fanihinao teo Clémence Raharnirina 75 000 ariary zany hoe 5,7 ariary ny ray kilao ankehitriny no eniko fa ny amarotana azy any ivelany eo amin'ny 10,6 ariary eo $250 zany hoe vidiny alainany aminao mpamboly zany ivitianana azy aminao mpamboly 5,7 ary aveo le izy amidiko any amitsena any ivelany ray tapitrisa latsaka kely mety hoe nisy fiakarany angamby zany araky ny tenina ampanantenan'ny kandidata amin'izany nisy fiakarany angambany lay vidy any amitsena iraisampirenena angamba hoy aho tsy malala zay vidiny teo aloha tany tsy misy fiakarany satria tsaroko efatreto sy ray tapitrisa ariary ny kilaony vanila masaka ny taona 7,4 satria tany antoerana tamin'io fotoana io raha miresaka tsika zany hoe ray tapitrisa latsaka tsy miakatra angamba zany hoe mbola tsy niakatra zany ny vidiny vanidina ary fa nitombaritra azo ny mpijirika miakatra raha azoko tsara fa tsy araky nampanantenainareo ampiakarina fa tsy nohan'ny mpamboly miakatra ka raha misy zany filazana aminareo vahoaka ndray andro any ho avy manko zao propagandy amin'ny heritaona raha misy moa zany ny eritreretona hoe ho fifidianana de izy ndray ilaza aminareo ampiakariko 10 efatreny ny vidiny zao de eritrereto fa tsy niany aminareo vahoaka no hiakatra na hiakatra ny tombony fa niany amin'ny mpiantoka zay zao ny hita masoko aloha ary zay zao ny ananana prova hoe niany amin'ny mpanangom-bokatra mahazo tombony kokoa niakatra kokoa ny tombom-baritra azony satria midina be ny avaty amin'ny mpamboly tena raharaha be mihitsy izy ity miresaka lavanila ihany sika fa ny vidiny mantarangeta amin'izany manodidina ny 4 sy ray hetsy ny ray kilao nefa manodididina ny 10 kilao manta eo no manome ray kilao masaka de alay saraitsaina amin'izany lay fahavoazana mahazo lay mpamboly tena zany fiandrasana ny tokotanina lavanila moa no filazanjareo azy de tena ambenana mihitsy tsy ho angalarin'ny olona sy ny sisa nefa de mampalahelo fa de zay moa zany miresaka fa napieritreritra be le teninao teo hoe ny atao hoe tena lehilahy de mitazona ny teniny zay le hoe tenin-dehilahy de ny teny frantsay moa matetika izay miravavy eto miresaka an'le hoe homme d'état manao ahoana ny endrikendrika profil zany etrentsika homme d'état zany fa miresaka an'le fampanantenana de tena tsy afaky ny tsy resaka an'ity zavatra ity hoe nampanantena ny vahoaka ny ministra hoe ny volana jona na jolay zao hitsahatsika zao zany de hifarana tanteraka ny resaka fahatapahan-jiro na ny délestage ny fanarinenandro teo manokana aloha de tena ny tombo avo 10 eny amin'ny mahazatra ny faharetan'ny fahatapahan-jiro androandray de mivoaka ny vaovao milaza hoe amin'ny farany taona indray hono vao hifarana ty resaka fahatapahan-jiro lava eto amin'ny firenena aty androany aloha tsy mbola niakatra ny solika de efa io zany zao ny délestage iainantsika eto Madagasikara tsy maintsy hiakatra ny efa io solika io izy mirahavavy fa ny andro hikarany zany eto mbola tsy fantatra hoe roviana marina azo inona ve zany fampanantenana zany hoe hifarana efa miemitra kely indray zany tsika zao farany taona indray ny resaka ity fahatapahan-jiro ity raha mananontany io akaiky hoe zay fiakarany vidina solika tsy maintsy ho lalovan'izay mbola mino an'izany ve ianao Lily ny rahampitso sy ho tapitra mihitsy fa rahampitso mimpandoha-trosa zany mimpandoha-trosa rehefa takinao trosa de io izy amin'ny 15 na farany volana fa tsy miteny izy hoe volana inona io na 15 ninona io izy 15 farany volana foana isambolana ary isan'ny taona mandra-patapitry ny tany
sarotra be amiko raha ho anahy manokana ny ino an'ilay minisitra ny tena hoe ho tapitra ny délestage techniquement nefa tsy misy vahaolana raha ohatra izy napiditra groupe électrogène moa zany na nitondra panneau lehibe na natsara ny fotodrafitrasa efa nisy de mino aho hoe ay mety ena le délestage ary mety hifarana atsoatsy fa raha fijeriko manokana sarotra be mampanantena amiko raha ohatra ka tsy misy asa atao ka raha hiteny areny izy hoe hifarana farany taona ty ohatra le nitenenany hoe farany volana teo tsy nino an'iny mihitsy fa de ohatra ny fampanantenana rehetra ka mba nenona angambo reny fa asakasaka reo zay mbola ino fa raha sa manokana aloha tsy mino an'izany am'le niteneniko teo hoe ny ampitso mimpandotrosa sarotra raha ohatra ka tsy misy carburant tsy misy fitaovana natsaraina sy navaozina amin'ny fomba ahoana dadabe noely tsy miandraikitra ao amin'ny jirama dikan'izany tsy misy magia ao zany ka azontsika hiteneny tonga Père Noël de nanatsara ny jirama izy tondra carburant izy nanamboatra ny tohana rehetrarehetra izy de vita tsisy délestage tsontsika miresaka magia ianao ko zareo pahay magika miresaka Père Noël koa ianao de aza hitako ndraika rehefa tonga ny farany taona de hoe ny 31 ny 24 sy ny 25 sy ny 24 sy 25 ary ny 31 sy 1er janvier tsy tapaka ny jiro de ny akoatr'ireo zany sanatria ho tapaka indray jiro za mantsy nitranga tamin'ny 26 teo lasa ohatrany hoe atao anyany sisa le izy fa de efa mampalahelo be raha zavatra misy iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao fa resaka fiakarany vidin'ny soliky le lira faralahy teo de io moa zany zao efa mandondina eto ambony lohantsika voalaza fa hoe manomboka ny volana jolay hiakatra ny soliky faraparany teo zao de efa niteniny teo amin'ny zareo mpitatitra hoe 5 jolay tonga de miakatra ny frais zany hoe efa mananontany ny ambony lohan'ny vahoaka zany io resaka fiakaran'ny vidin'ny solika io raha hiakatra ve ny vidin'ny solika mbola tsy fantatra aloha hoe ohatrinona na ohatrinona fa raha miakatra ny vidin'ny solika inona ny zavatra mety hitranga hiakatra 100 hiakatra 200 hiakatra 300 hiakatra 100 hiakatra 200 tsy fantatra inona na nono mety zavatra hitranga raha hiakatra hoe vidin'ny solika io mbola ho vahoaka hiteny ve hoe ay ve niakatra tsy maninona io fa reveo izy ny tanora sa ve mety inona ny zavatra mety hitranga fijeriko manokana aloha zany tsy hitro anahy fa nano fa irariko tsy ho tanteraka angamba ny scénario hitako raha miakatra ny vidin-solika miakatra ny PPN amin'izao efa betsaka malagasy tsy mihinam-bary tsy 1 sur 2 jours ka firy zany ny azaka an'izany de sanatria ho fatiny ny anoanana amin'ny kararana mibetsaka eny an-dalana reo zao efa hitantsika isaky ny 100 mètres ianao mahita mpangataka de raha miakatra ihany zany ny PPN betsaka ny tsy atakatra betsaka ny anampisa azy reny eny amoron-dalana de mbola mety izy koa any an-tokantrano any miafy fa tsy ho eny amoron-dalana izy fa mety ho fatiny ny anoananao engane mba tsy izy zany fa tsy droanao aza ary ny zavatra tena atahorana amin'ny fitanganan'ny solika tsy ho zakatsika mantsiny eny tsy maintsy ho zaka io rehefa zakaina ny zakan'ny malagasy foana zay tonga eo matoa izy tsy miteny moa zany satria ny gasy zany de ohatr'izay mihitsy mandefitra fa ny tiako lazaina amintsika hoe hiakatra izy io de anahoana ny fandraisan'ny fanjakana reo sosialim-bahoaka satria raha ny karamatsika zao ataoko hoe 200-250 000 ariary par mois mbola analana hofatrano analana sakafo scolarité amin'ny mpianatra amin'ny fanafody sy ny marary mety tsy de mividy akanjonga mba nitokantrano amin'izany mbola analao frais-na bus 1000 ariary le prévu teo isaky ny andeha manahoana zany manana planina ve mifanjakana andraisana an'izany inona ny anasokana ampianan'ireto vahoaka reto fa tsy sanatria ndraiky koa hoe isa-pokotany tsika asiana spectacle tsinjo ohatra zany eny mamalifaly ane le spectacle PTP ny tian'le spectacle fa tsy mahavaha olana mifanindran-dalana amin'izany resaka olana samihafa resahanao zany ihany no tena nzatra tsikaritra de monsieur Olanina nandritra n'ity fitondrany Andry Rajoelina ity ny grève etsy seroa
samy mahita an'izany tsika migrevy ny mpiasan'ny secrène migrevy ny mpiasan'ny station de pesage efa ndresanay tanaty fandaharana migrevy ny mpianatra migrevy ny personnel administratif et technique any amin'ny université migrevy ny mponina izay ialaina ankeriny ny taniny etsy andanin'izay migrevy ny mpitatitra migrevy ny mpivarotra vao nisy nataonanay manokana tamin'ny sabotsy migrevy ny paramedy farany teo dia amin'izao fotoana izao dia fantatsika fa migrevy ihany koa ireo interne any amin'ny hôpitaly migrevy ireo leo délestage isika ao anatiny zany hoe grevy etsy grevy roa amin'ny ankapobeny zany tena resa-bola foana no anton'ireo olana ireo ny fitondrana nefa hatreto dia tsy manaiky mihitsy ny tolo-tanana nataon'ny mpanao politika milaza ny mpanao politika hoe mba mila mifandinika tsika fa tsy tafavoaka tsony izy ity fa ny pomba ny Florajoelina aloha hatreto dia mbola manofy tsy zoanamo ianao izy ianao fo izy hoe mbola manofy ahita azo mitantana indray any Madagasikara any amin'ny taona 2024 ianao kosa sary manao ahoana no hitanao manoloana an'izay zavatra maro be ny tanisaina izay grevy sy 2024 izy ianao zany amin'izany fotoana izany ve sanatry ny vava fanontaniana ny apetraka tsy grevy mpitondra amin'izany karaha tsisy vola matory eo olona reo migrevy mitaky vola daholo tsisy vola zany omenany zareo ao mety hoe misy fa kely ve sa tsisy mihitsy za moa tsy mpitantanany tsy mahay an'izany fa fanontaniako hoe raha tsisy vola tsony ao amin'ny 2023 ohatrohatra zany sanatry avy mivava zany ka mbola mitondra Florajoelina mitantana ankehitriny dia azo eritreretina ve hoe tsy atahorana higrevy zany ny fitondrana ny gouvernemanta koa hitezitra kory zareo hatramin'ny flo mety isy zany aloha sa tsy teny an'izay fa matombo grevy tsy ampy vola tsy mahazo vola ny pomba ny Florajoelina ankehitriny mino fa mbola hitondra izy amin'ny 2023 na aorianan'izay koa ary ngamba tsy fantatro izay finono moa samy manana ny azy fa ny atsika analyse ngamba ny azo ilasanana anazy ny hoe inona ny zava-nisy teo aloha dia inona ny fiantraikany ankehitriny ary ny fiantraikany io amin'ny ho avy raha teniny avy aty amin'ny antoko politika mpanohatra sy ireo antoko politika tsy mpanohatra ny tady fikaonandoam-pirenena tsy midika mihitsy ny hoe avintsoro ny fahefana na hoe mangataka démission fa firenena raha manana raha tsy mahay fitantanana eo dia tsara kokoa ngamba hoe mifanolo-kevitra hevitra marina hoe matakatavitra izay tsy mahay sibika mahay fatambary ka raha tolo-tanana ohatra ny ialako tsy milili fa somary raha miteny tolo-tanana mantsiny ianao dia le tsy paipaika ny tonga ao an-tsain'ny malagasy tsy paipaika le atolotry ny antoko politika zany fa tolo-kevitra ka miantso ny fikaonandoam-pirenena hijerena amin'ny vahaolana amin'izao krizy menjady amintsika izao ny ara-ekonomika moa zany sy ny ara-tsosialy miantraika amintsika vahoaka majinika firenena iaraha mitantana miaraka miaina eto daholo na mipitantana na ny tantanana na ny mpandoha na ny andohavana ka inona moa tsy aneken'izao fitondran'izao fikaonandoam-pirenena iarahana amin'ny antoko politika rehetra misy olo-tena tsy fantatro hoe ahoana ny fomba hikarakarana anazy angamba ny tsy adosoana angamba zany fa vahaolana ampahendrena ary ny fikaonan-doha amin'izao krizy izao mbola ho avy manko nyle nresahantsika teo verenako hoe ny krizy kokoa raha miakatra amin'ny viditsolika ahoana ary ny atao amin'reto vahoaka ahoana ny azo an'ireto vahoaka raha tsy misy hevitra mivoaka fa avy amin'ny tsirairay ka ny tsara indrindra dia hoe misy latabatra boribory na fivorim-be iarahan'ny rehetrarehetra mamoaka ny hevitra mifanolo-tanana mifanolo-kevitra amin'izao olana izao amahana olana ary eo tokoa dia marina ny teninao hoe vahoaka naona ve mbola afaka hieritreritra so ampidirinao anatin'ny lohany hoe cyclone covid guerre ny Ukraine zany no ampidirinao anatin'ny lohany hoe keny ve zany zavatra zany raha pitso raha afaka pitso hiakatra isoloko ka hiteraka olana goavana eto amin'ny tany sy ny firenena ary manamafy ny zavatra ny teneninao teo hoe raha za aloha hevitro ty salongage que moi raha zany eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena dia mifampiresaka
zay aloha ny solution tsisy zavatra tsy vita mifampiresahana ozy izy tsika malagasy a de mifampiresaka mijery vahaolana zay aloha satria raha zao zavatra marina ny teninao tsy misy zoana tsika eto tsika telo mirahavavy na de samy vehivavy azy tsika fa raha pitso raha afaka pitso a tena ratsy be io sary io raha mbola mitoy zao faharatsiny ny toetra raha misy eto Madagasikara izao a ary miresaka moa tsika hoe olana etsy olana eroa resa-bola tsy misy a de efa manambanambana koa zao mpitsara fanadinana BEPC am'izao fotoana zao hoe aiza koa ny volanay am'ty resaka fitsaram-panadinana ity fa rehefa tsy misy io a de inona koa ny hitranga manoloana ny reto zandrizandraka zay miatrika ny fanadinana BEPC am'izao fotoana zao fa vaovao malaza am'izao fotoana zao ihany koa ty resaka fitsarana sika de malaza ny anatin'ny tambajotra-tserasera ianao raha teo moa tena ao anatiny ty fikirakirana tambajotra-tserasera ty nanoa de ferana zany am'izao fotoana zao folo ny antota-taratasy zany a afaka raisiny ny enenivony fitsarana zany am'izao fotoana zao ny tafika zany no ambara matetika fa hoe tandroka ary ny vozina ny hita nefa ankehitriny a manoloana an'ireo fitabatabana zay fa hitantsika teo moa ny olana be dia be ny tantarainy namana lily teo am'le grevy sy ny sisa tafika aloha zany aloha dia miravoravo tanana de ny hita zany am'izao fotoana zao de ny fitsarana sisa no azony vahoaka ianteherana na de atao raha hoe tsy mahafa-po aza indraindray a ny didy izay avoakan'izy ireo ahoana indray ny hevitrao a momba nyity fepetra hoe folo isan'andro ihany ny fitarainana na fitoriana azo ny fitsarana raisina zany ny mpiasan'ny fitsarana aloha Clémence raha ny rina de mpiasa-panjakana ary azavaiko amin'ny vahoaka matetika zany a hoe isika vahoaka ny atao hoe fanjakana zany hoe isika ny patron manakarama azy ireo dikan'izay raha mpiasa tsika izy ireo tokony manome fanazavana nahoana no tsy handray afa-tsy folo izy ireo tokony misy fanazavana mazava zany lily hoe inona le antony inona ny antony lehibe maharesy lahatra tsika patron tsika mpampiasa azy ireo satria tsika mandony karamany tsy handraisany afa-tsy fitoriana folo faharoa manarakaraka an'izay folo izy izy nareo teo folo zay ilay nambarany tamin'ny afisy hoe folo ihany ny raisina anjatony nefa ny fitoriana tonga ao amina riherisetra tsirary ny zavatra marina sosialy ny inona administrative de ny mpitandro filaminana ve zany ireo manko manakaiky vahoaka no hametra ny herisetra menjady amin'ny vahoaka ho tsy mihoatra amin'ny folo de am'izay mba folo ihany manko le fitoriana zavatra azo ataony zany ferana zany ohatra hoe miasa mafy mpitandro filaminana miaro ny vahoaka fa zay mihitsy moa ny asany miaro ny vahoaka sy ny fananana ohatra hoe atao zany zay akely ny vakitrano ny fanolanana ny famonon'olona ny asanjila isan-karazany reny ohatra raha zay fotsiny kely fotsiny hoe vao omaly sa afaka omaly mpitandrina aza no misy manatika sy misy mamono a fiangonana misy mandroba ozy izy tsika hoe tenenina mpitandro filaminana hoe feroa folo fotsiny ny trangan-javatra ohatra hoe miasa mafy zareo de atao latsaky ny folo e tsara ane zany raha ohatra ka mbola latsaky izay arany fa raha sanatria ary anjatony le herisetra miseho eny anaty fiarahamonina eny de aterinay zany fitorian'le 50 aiza nanaterana an'le fitoriana 50 satria folo ihany ny raisina de raha pitsy koa mbola misy 50 manaraka de zato manaraka 50 amby zato indray ny raisina 80 amby zato tsy mety ane zany ary araroto kely any nitenen'ity zavatra ity rehefa ohatra ka amin'ny enany asa raisiny zareo fanjakana moa zao sahirantsika zao sa moa somary olona ahoana ny filaza akahihatra ozy izy ny tanora somary kahidihidy fitantanan'izay raha tsy manam-bola ny fanjakana anena ny asa raisiny mpitsara tsy maninona ve raha ohatra ka hoe ahena koa ny karamany miena ny asa raisiny tsy ny asa aloha eritreritro sa manokan'izay hoe azo ahena ve ny karaman'izy ireny ohatra de miena koa atao arakaraky nisan'ny asa vita indray zany eto ny andraisa karama ohatra hevitra daholo ihany moa zany izy mirahavavy fa ny zava-misy ny tena fototra zany zao de tokony milaza zareo inona ny antony ary ahoana ny igerenandreo fitorian'ireo tsy hihoatra amin'ny folo ny raisina tsy atahorana izy fitaram-bahoaka ve eto zany raha ohatra zay ny zavatra ka zay indrindra le nanotaniko anao teo nanotaniko anareo mirahavavy teo hoe hoaiza le 50 iza zany nitarainandreo
raha aterina any am-piangonana ndreo tsy andehanao raha-raha-pitsarana mihitsy ny fiangonana hoe andeha aterina ny isaky ny fiangonana avy zany reo fitoriana 10 ambondreo ohatra raha 100 isan'andro zany ny tonga fokontany raha tsy asana an'izany tsy masana an'izany ka de zay anao ny eritreriny zao le olona zany hoe antsirary ny manjoa anay ohatra zany zay de izany ahazo tsiny avy teo izy ty moa zany tsy hoe fanomezana vahana an'ilay resaka fitsaram-bahoaka fa zay tsy sanatriavina tsy fifandanjany ilay filana misy avy ety amin'ilay vahoaka zay lazaintsika hoe mpampiasa sy patron an'ireto olona reto sy ilay tolotra omeny izy ireo no lasa manjary miteraka an'izany ny zavatra misy arangera izy mirahavavy indraindray lasa ilay fiarovana an'ilay olona tsy ara-ny fitsaram-bahoaka indray no manahirana indraindray zavatra mateti-pitranga zany fa tsy azo odiana tsy hita moa izay leto ny lili fa ny fitsarana zany eritrereto ny vahoaka ohatra ny ray aman-dreny matoa naterana fitarainany ka ny ankizy moa rehefa tsy andray dada sy neny de anao zay sanatry mivavy izy anao zay takatry ny sainy de zay le fanontaniako hoe izany amenatsiny tsy alao hoe mba raisina ihany le fitaraina amin'ny vahoaka ampina angamba ny mpiasa na ny ora fiasana raha ilaina ny anankiray nanaitra kely ako moa tamin'iny fanontaniany Clémence Rarniriny iny hoe nanaitra tsika daholo nahita an'le hoe ferana 10 ny fitoriana apetraka fa tsy nisy tao anatin'ny 10 taona tena zay mihitsy fa ohatrany everiko hoe savy hoe mety ho endrika fandemena an'le vahoaka mihitsy tsy afaka ikofoka intsony tsaroanareo mirahavavy tsara mantsy fa voatsela ngeny nandalo teny amin'ny anteny mera-pirenena ilay hoe mahazo immunité ny be ny tanàna zany hoe zany a tsika zany aloha zao de aza raha mihetsika maheritsika ka misy an'iny lalàna iny de zao hoe tsy azo toriana zahay fa faharoa zany hoe na de ny olona afaka hitory amin'ny zavatra zay tsy mety sy misy any amin'ny fiarahamonina koa de ferana hoe anankifolo ihany ny azo hoe zany hoe ny tena marina zany ohatrany hoe ny tena tsara aminareo de tena mipetraka tsy manao nininina mihitsy manao bravo sy merci ihany asa fanontaniana mipetraka iny zavatra manitikitika ny saiko fa mandra-pialanay eto amin'ny fitondrana zay ohatrany mampieritreritra kely ana nandalo tao an-tsaiko zay hevitra ohatrany mbola saika hiteny nano fandiniako azy fotsiny ataoko hoe hevitra mifohitra avy aty amiko zany raha ohatra ka hoe araky ny tenenao zay nahazo immunité ny be ny tanàna de ozy ianao hoe le mena tsy hitory ny vahoaka ary raha misy tsirariny ary zany mianjady anay vahoaka majinika de inona no ataonay io mba tiako valiny zay tompona andraikitra zany hoe reo vahoaka tsy mahatitra fitorianareo anao inona ary zareo rehefa hiara-ny tsirariny zany fanontaniana tsara fipetraka fa resaka fitsarana ihany sika ny sarita de ny mpanohatra nareo tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana de vetivety kely de voantso eny amin'ny fitsarana tsaroko mihitsy siosion-dresaka hoe hotoriana hono nareo misy mitory hono nareo tampotampoka eo efa telefona ny voarainao hoe miakatra ty ianao amin'izao sy amin'izao tena malaky be mihitsiny fa tsy mba toy izany kosa nefa ny amin'ny piray tendro amin'ny fitondrana irahantsika malala zany misy ny fitoriana napetraky namana Clémence Rarniriny fa de mbola miandry zay hatreto hoe manahoana sy manahoana ny toy an'ireny zavatra ireny misy ihany koa zany reo hoe olona mahafantatr'olona ao amin'ny fitondrana ary de zany rehetrarehetra zany tena azo hitarafana ny zava-misy eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo fanovana nefa no ny dradradradraina te antany ianao anao mahitsy mazava be hoe aminao ve tena misy fanovana eto misy kosa ny fanovana eto fa araky ny fijeriko manokana de miova miratsy ihany aza referena amina tenin'Andriamanitra aloha hoe miratsy zao tontolo zao rehefa akaiky ny farany fa ny fanovanana ampanantenaina tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny fitantanana ka ny olona nampanantena raha nanampanantena fanovana tsara ny zavatra hitako sanano kosa nefa tsy tsara raha am'le niteneninao teo Lili hoe rehefa mipiray tendro de tsy maninona nataoko hoe ela voatotoana mahita ao anatin'ny réseaux sociaux moa zany Facebook moa zany ny tena fantatritsika eto Madagasikara misy manompa ny filoha teo aloha miteny ratsy maninona izy ireny nefa tsy voatotoana mihitsy zany raha zay fotsiny fa raha avy any amin'ny fanoherana moa zay de tsy mety ary ny fanoherana koa tsy teny ratsy zany fa ny tiako tenena tsy misy ve tsy mba mety ve raha atao lanja mitovy le izy zay fandikan-dalàna
na amikely na amin'ny lehibe tsy jerenandrakotona rahabe fa rehefa tsy mety de tsy mety zany mba angatahako zany fanofanana nandrasako tamin'ity fitondrano ity araka ny fampanantenana moa zany fa ny zavatra nisy de tsy haiko hoe efa nisy ohatr'izany ve teo aloha fa ratsy ary tena ratsy amiko aloha ny fijeriko za manokana hoe tsy tiako le zavatra miseho ratsy ilay zavatra mitranga tsy tiako ny fanavaka vahana ohatr'izay ia ataoko angamba fa be dibe zay zavatra ny fampiresansika atao anatin'ny fandarana zay ry izy mirahavavy omeko menay teny farany ianao mety ho afatra ihany ko na mety ho amtinana ny zavatra mety voalatsy tato anatin'ny fandarana ny zavatra tiako resahana fotsiny hoe tena mipetraka amin'ny tokony ho izy ary araka ny tokony ho izy ilay nde ataoko hoe teny filamatra ve ilay hoe sahi mijoroa ary mino nareo raha teo anatin'ny antokotiko Madagasikara na dia avy amin'ny mamify ary ianao mantsy zao vehivavy no vahinina eto tsy betsaka aloha hatreto ny vehivavy mandraindraikitra sy samyjoro efa zava-dehibe ny hoe misy any nanora zanatраkoto mirotsaka anatina fikambanana politika mandraindraikitra na dia mbola tiany amin'ny alalany fa ny okevitra sy amin'ny alalany fampahafantarana sy fampahiratana ny maso ny vahoakany amin'ny zavatra heverina ho fa tsy mety aza mba tsy hamerenana indray ny adisonina teo aloha zava-dehibe zany inona ny mety hoe fanetanana teny farana tianao hoentina entsika maranana ny fandarana amin'ity alina ity zay avy atao mamify moa zany de manentana trano ny vahoaka malagasy voalohany indrindra aloha andinika ty fetintsika mora rebirebentsika fa ny tsara indrindra mandinika raha misy maminany any aminareo raha misy mikabary any aminareo tsara kokoa hoe dinihana aloha ilay faminaniana mitombona sa tsy mitombona ilay kabary ve mitombona ary amin'ny fikambananay hoe malagasy mila filaminana de miaradia amin'ny antokotima sy ny filoha Marc Ravalomanana zahay de manentana amin'ny malagasy foana zahay hiasa amokatra mamolavola olona maro zahay amin'ny famokarana amin'ny famoronana asa eto Madagasikara indrindra ny any ambanivohitra any de manentana koa zahay hijery ny raharam-pirenena fa tsy azo atao fotsiny hoe zahay tsy miditra politika daholo na io vary hoaninao io ary politika mpamokarana ny anaran'io de na io zavatra fidinao io misy hetra alohany amin'ny fanjakana mitantana ny hetrana alohanao de ny dikan'izay efa misy politika ao anatiny ka manentana trano zahay manentana aloha ny vahoaka malagasy andinika hijery ampahitsiana ny raharaha nandroso ve ny fiainanao nandroso ve ny teo amin'ny fokotaninao ny tombo manan-karena sa ny tombo mahantra tsy miankina amin'ny vintana ny arena sy ny fahantrano fa miankina amin'ny asa ary na miasa toy inona ary ianao fa kely ny karamanao kely ny vola raisinao ho tambiny ny asa nataonao de ny dikan'izay mahantra zany fa mila ny firenena manan-karena ny asanao mampanankarena ary ny fitantanana firenena mampanankarena eto koa de manararoatra manentana ny vahoaka malagasy hiditra ao anatin'ny fikambanana mamify ary koa anatevin-daharan'ny antokotima zay mbola hoe ny hevitray moa zany ny fandraisan-dahatra anay hatramin'izao de mbola amerina filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitantanana kasitrana be dibe ianao nanora zanatrakotso zay avy ao amin'ny malagasy mila filaminana na ny mamify ao anatin'ny antokotiko Madagasikara raha teo moa zany ary mbola ao anatin'ny fahatanrana tanteraka nefa de manana fahasahina amin'izany fijoroana izany fanindran-dalana amin'ny teny hoentina manamarika n'ity fankalazana ny 20 taona ity de ny hoe sahia mijoro minoa de antena itsika fa tsy hosika telo vavy rery no hijoro ao anatin'izany fanavotana ny firenena zany fa ho voataona avokoa zay nanaraka teto andrano akasitrahana feno amaraparana ny fandarana sika hamarana mihitsy saingy misy ny tsiaritra zay everiko fa tsy maintsy resana atao anatin'izao fandarana izao nisy fotoana zay niara-niakatra teny nivon'ny fitsarana ny raharaha mahakasika ny fitorinanay fito mianada mpanolotsain'ny tanàna tetsy andanin'izay de misy ihany koa ny raharaha zay mahakasika manokana ny mpanolotsaina Clémence Rariny Irina
mahakasika an'ilay teny akoron-drano. Tao anatin'izay moa nafantarana fa dia ndraraha mahakasika anay fito mianadahy dia notsaraina tamin'iny fotoana voatondro iny a, fa neny mpanolotsaina Clémence Rarinirina manokana kosa tao anatin'izay resaka hoe raharaha teny akoron-drano izay a, ny fiampanganana natao azy moa tamin'izany fotoana izany dia ny hoe famorina vahoaka tsy nazona lalana sy natao hoe fanoitoinana ny filaminam-bahoaka dia nahemotra indray tamin'izay fotoana izay ka ny daty voatondro anatanterana an'izany a dia ny 12 ny volana jolay ho avy izao. Koa eto ny tena kao mampanolotsainy tanàna miara-dalana ihany koa ary miara-miady ho an'ny vahoaka an'Antananarivo amin'izany mpanolotsaina Clémence Rarinirina izany dia te hanentana tahak'izay fa fanaonay hatramin'izay hoe zava-dehibe ary voarainay aty am-po tokoa ireny fampahirezana teny alefanareo amin'ny tambajotra ny telefona ny message sy ny sisa ireny fa mba iriko koa izaho manokana raha mba ho avy maro isika hifanotrona hanotrona ny mpanolotsaina Clémence Rarinirina amin'ny 12 jolay io eny amin'ny fitsarana nosy raha tsika mahita an'izany fitsarana izany ary arak'izay antsoava efa anterina hatrany dia ny hoe mahatokony fahendren'ny fitsarana ny amin'ny fijerevana amin'ny maso tsy mitanila izao raharaha mahakasika ny mpanolotsaina Clémence Rarinirina izao manantena eo amintsika marobe ifanotrona amin'izany mpanolotsaina miaro ny vahoaka an'Antananarivo izany amin'ny 12 jolay amin'ny talata raha tsy diso hoe Clémence Rarinirina. Ie dia manomboka amin'ny 7 ora ny fotoana ny fotoam-pitsarana amin'io fotoana io ary amafisiko ny nambarana manalely teo hoe izahay raha ny enjehana isika raha ny enjehana dia noho ny fijoroantsika ao anatiny izay asa mampanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo antsika izay ka dia ombako manana izay teny nataony namana Lili Rafarala teo izay ary isaorantsika foana ireo mpisolo vava maître Eloara tefa maefa mijoro maître Eric Rafidson ary maître Enitsoa avy amin'ny cabinet maître Olala izay tena manampy atsika ao anatin'izany fijoroantsika izany satria raha tsy misy koa ireo mpisolo vava ireo tena efa ela angamba nisika na dia manana finiavana te hijoro aza efa ela no ialako tsiny le fiteretra hoe nanipogan fa dia tena efa ela no nialan-darana sanatria ao anatin'izany Didimasina dia izay raisina eto anatria ny mponina Antananarivo izay fa dia isaorana izy ireo ary isaorana sahady koa namana Lili Rafarala ireo rehetra izay anapa-kevitra ny ifanotrona sy ara-dalana ary te hiteny aho hoe mahafinaritra le manatrika le izy satria eo ny tena ahitana hoe inona ny marina inona ny zavatra tena misy any ambadimbadika any ohatra le zavatra nitranga tamintsika mpanolotsaina an-tanàna fito mianadahy le farany teo iny. Ya zay tsy aritra fa efa lasa ihany koa ny fotoana inonay fa nafinaritra anao ny nanaraka ny fandarana tamin'ity androany ity izay no masakazona roso mametraka ny mandra-pioana ho amin'ny fandarantsika manaraka indray tombo kilasy tombo vavy.